Faly miarabanareo ry havako amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Favaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka nanompo anao niaraka tamin'ny mpino kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao, omaly alahady, andro voalohany amin'ny herinandro nitsangananao ry Jesoa. Misaotra anao izay ny amin'izay azonay rehetra, ary mbola misy mahatoky izay fa raha mbola velona koa Tompo dia mbola omenao sivokisanao ny anim-panahy amin'ny teninao, ary izay mahasoa anay koa ary hanofo amin'ny maha olombelona. Inoana sy antenainay Tompo fa ianao mbola hitantana ny fiainanay amin'izao herinandro vaovao izao, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany ry havana dia misaotra ny Tompo isika fa dia nomeny herinandro vaovao indray, ary inoana araka ny tonim-bavaka teo fa anehoan'ny Tompo ny fahasoavany zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izany. Tamin'ny herinandro lasa teo isika dia nanomboka nijery an'ireo olona nanitry tena, izany hoe nandeha teo an-tongotr'i Jesoa. Izy ireo dia nangataka sy nanitry tena teo anatrehany mba hahazo fanasitranana, mba hahazo vonjy noho ny nanjo azy, ary indrindra noho ny nanjo ny zanany sy izay mpiara-monina aminy. Nitady ny famonjen'i Jesoa izany izy ireny. Raha atao izany ilay sary dia nanitry tena teo anatrehan'ny Tompo, teo amin'ny tongotry ny Tompo noho ny zavatra nanjo manodidina ny fiainany. Fa anio indray dia endrika hafa ny amin'izany no jerentsika. Samy milaza azy ny filazantsara telo, dia ny Matio, Marka ary ny Lioka, izay antsoina hoe filazantsara sinoptika. Toy izao rafitinina ny fandehan'ny tantara. Raha vao tonga tao amin'ny tanin'ny Gerasena na koa hoe Gadarena, mbola any avaratra an'ity tandrifin'ny Galilea Jesoa, dia nisy demoniaka anankiray izay efa tsy nitafy, efa zara mitafy miboridana izany, nanatona an' Jesoa ka miteny taminy hoe tsy misy ifandraisantsika ka aza ampijaliana aho. Izay raha tenenina amin'ny tenin'ny vatana ny tenin'ilay demoniaka. Izy dia efa nisy devoly maro be. Raha ny voalaza ny filazantsara ny Marka dia eo amin'ny andeha tafika iray eo mihitsy, dia raha nisy an'ilay kisoa nandehanany dia any amin'ny 2000 any izany. Tena nisy demoniaka maro be ary matanjaka, satria izao ny fahatorana tady vy izy dia tapaka izany. Ary izy rehefa tsy nipetraka any amin'ny trano intsony fa dia eny amin'ny fasana sy ny sisa araka ny filazan'ny Marka ihany koa. Ry havana, rehefa nodidiny Jesoa ny devoly maro be tao anatin'izany dia nitsofoka, nangataka mba hitsofoka tao amin'ny kisoa izay nisy andehany 2000, ary dia nandeha tany dia ireo kisoa ireo koa nitratrevatreva dia lasa tany an-dranomasina dia maty tany. Dia izay no nitondra fanafahana, izay no nitondra fanasitranana ho an'ity lehilahy demoniaka ity. Dia eo amin'izay ary no hitantsika ny filazantsara araka ny Lioka 9:5-telopolo hoe na i Matio na i Marka dia milaza azy avokoa, fa ity Lioka 9:5-telopolo ity no singaniko. Rehefa avy eo ambarako aminareo ny antony leo vakiako amin'ny anaran'i Jesoa izany. Dia nivoaka ny olona mba hizaza ny zavatra natao izany, ary tonga tany amin'ny Jesoa izy. Dia nahitandra lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia, fa indro izy mipetraka teo anilan'ny tongotry Jesoa, mitafy lamba sady ary saina dia raiky tahotra ireo. Amen. Lioka hoy aho 9:5-telopolo. Ny Matio sy Marka dia tsy nitantara an'ilay hoe nipetraka teo anilan'ny tongotry Jesoa izy, fa Lioka rery izany no nitantarany io. Ny afaka hoy aho ity lehilahy ity satria efa afaka, efa voavonjy izy vao mipetraka teo anilan'ny tongotry Jesoa. Izany dia manambara amintsika fa nisy fankasitrahana an'i Jesoa izany tao aminy. Faharoa koa nanitry tena teo anatrehan'ny Tompo izany noho ny asa mahagaga nataon'i Jesoa teo amin'ny fiainany, satria hoy aho averina ihany hoe tena devoly maro be mihitsy amin'ny arivon'ny ranisany izany na koa amanjatony raha izay no tao anatiny. Ry havako, zava-dehibe amintsika indray izany amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ny mandinika izany nataon'ilay lehilahy izany, satria izao
Matetika zany rehefa nahazo zavatra ny olona dia indraindray manadino ny tompo. Fa kay rehefa nahazo famonjena, rehefa nahazo valimbavaka, rehefa nahazo izay ilaina dia tokony hiaina amin'ny fanetretena hatrany koa isika eo an-tongotr'i Jesoa izany. Tsy manadino ny tompo fa mandeha eo anilany eo. Dia izay no entintsika miaina mamakivaky indray ny androm-piainantsika sisa ary entintsika hanombohana an'izao herinandro vaovao izao. Ka dia inganimba ho aminareo koa izany fihetsika feo fanetretena nataon'ity demoniaka sitrana, demoniaka afaka mipetraka teo anilan'ny tongotry Jesoa ity. Amen. Mivavaka ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra mangataka aminao hatrany izahay ao anatin'izao herinandro vaovao izao, afao amin'izay mamatotra azy ny tsirairay avy, na inona na inona, indrindra ny asan'ny devoly koa sy ny aretina, ny fahasahiranana, ny fahantrana, n'inona Tompo. Afao koa ny tsirairay avy tahaka n'ity lehilahy ity. Irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.